dia faly miaraba tsika rehetra indray a mbola afaka mahatratra ity fotoana ity a dia miaraba tsika koa zay manaraka hatrano mivantana izao fotoana izao a eo foana isika naizanaiza toerana misy atsika amin'izao fotoana izao na eto Madagasikara na ny ivelany a manaraka anay eto amin'ity toerana ity a ety amin'ny 87 Manjakaray a saotra ny tompony amin'izany fahasoavana lehibe zany zay mbola omeny tompo a dia matoky izay fa na ny atokantrano ary ianao manaraka anay amin'izao fotoana izao dia ho tahin'Andriamanitra manokana dia ny tompo ane amandra tompo ane ikasika manokana anao na ao anatin'ny fiderana na ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana rehetrarehetra zay ahafahantsika indray a miaratra eto ity a dia hoantsika zay eto amin'ity toerana ity koa androany a fahasoavana nafahantsika tonga eto a fahasoavana nafahantsika mbola ataoko hoe tafajoro eto a dia noho ny tompo zany rehetrarehetra izany a dia zava-dehibe nafahantsika indray tena manokatra ny fotsika indray androany zava-dehibe nafahantsika mamela ny tompo indray hiasa anala ny mety fahazarana rehetrarehetra hoe tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika fa fantatro hoe misy zavatra tiany tompo atao indray izy rehefa tonga anatina fotoana tahaka an'izao dia zavatra tsapa dia hoe manomana Andriamanitra manamboatra Andriamanitra be da be ny zavatra mety ahintsan'Andriamanitra be da be ny zavatra mety asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-panahintsika tsiraray avy a dia andao hanokatra ny fotsika androany andao hamela ny tompo hiasa indray androany andao hamela ny tompo tena hiteny indray androany a ao anatin'ny fotoana ataoko hoe omeny tompo atsika eto amin'ity androany ity a dia raharaotra zany na ao anatin'ny fiderana na ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny mety hitarihan'Andriamanitra satria ny fanahy koa no hianteherantsika indray amin'ity androandroany ity a dia ndao tsika tena hanokatra ny fotsika ndao hamelan'Andriamanitra hiasa ndao hamelan'Andriamanitra be da be ny zavatra mety tonga eto ianao mety mavesatra tonga eto ianao mety be da be ny zavatra mety hoe atrehanao a fa matoka hoe hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao ny mitondra fitsarana sy fiadanana ao anao a hain'Andriamanitra atao ny manasitrana anao a mety tonga eto ianao mety marary mihitsy a fa mino hoe hain'Andriamanitra atao zany ndao hitsangana dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a ndao tena ametraka nyity fotoana ty ampelantanan'ny tompo a tsy hoe hivavaka fahazarana fotsiny sika androany fa mino hoe zava-dehibe nafahantsika mametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanan'ilay Andriamanitra zay atontsika eto androany raha eo mankasitraka anao izahay misaotra ny amin'ny alehiben'ny famindramponao sy ny fitiavanao a misaotra ny amin'ny ty fotoana androany ity zay mbola omenao anay a satria fahasoavana Jesosy eo ny mbola maheto anay androany araka ny teninao tompo hoe fahasoavana tokoa ny namonjenanay Jesosy tsy avy aminay zany Jesosy na avy amin'ny mety herinay na tanjakay fa avy aminao tompo mba tsy hafahana herehareo izy ny tenao Andriamanitra ny bokin'ny Filipianina any raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a androany zay tena mijoro eto anatrehanao indray androany zay tena mitoetra eo anatrehanao indray androany zay tena mangetahetanao indray vangio zay androany mila anao zay androany tena mila ny kasika ao zay mila ny famanginao zay mila ny fiasanao manokana izahay aoka tena hiasa feno ianao Andriamanitra anomana indray ny fony tsiraray avy ny amin'ny zavatra rehetra tianao atao indray ao anatin'izao fotoana izao aoka ny fanamasinao Andriamanitra tena mbomba manokana nyity fotoana androany ity aoka ny fanamasinao Andriamanitra tena hitarika anay araka ny sitraponao indray androany tsy araka ny fihevitray tsy araka ny zavatra mety efa nomaninay na miteny rehetrarehetra zay ampitanao amin'ny alalan'ny mpanomponao ary Andriamanitra na amin'ny fitarihanao Andriamanitra ao anatin'ny fiderana aoka hiasa manokana ianao Andriamanitra aoka tena amin'ny voninahitra manokana ianao Andriamanitra omano ny fony vahoakanao androany na ny manaraka mivantana izao fotoana izao tena matoky zay Jesosy fa eto ianao ary Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahana izy Andriamanitra miasa ny Andriamanitra ivavahana izy Andriamanitra zay tena mamola volanay hatrany alao ny mety fahazarana rehetrarehetra alao ny vesatra rehetrarehetra Jesosy a fa tena omano zay androandro mba tena hovonona tokoa Jesosy eo
andray zay avy aminao ndray zay efa tena nomaninao ndray satria Andriamanitra te hiasa aminay isan'andro ianao ary indrindra fa amin'ity fotoana androany ity zay ahafahanao Andriamanitra ray ahafahanay tompo fiangonanao tenanao Kristy miara-miombona ndray androany amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka feno anao izahay ho anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, alleluia, amen. Antsika tiaka mafan'Andriamanitra. Feno fiderananao isalirayo misotra nawe nuni suasesen sana fafenawana misotra nawe feno fiderananao isalirayo misotra nawe nuni suasesen sana fafenawana misotra nawe misotra nawe zay fatiavy nawe fiderana noety misotra menara nawe iafalinano indro aseonaye misotra nao eniraika misaotre fiderane misotra nao doratsika tiatana zany androano fiderana azy. Alleluia. Fitimbinana trano noatolotray hoanay ka misotra nawe fanay opisorana noeranay ka misotra nawe enireka misaotre fiderane noety misaotra nenara nawe misotra nao iranayo misotra nao izay fatiavinawe fiderana noety misaotra menara nawe miafalina no indro aseonaye misotra nao ny fifankatiavana noatolotra hoanay misotra nawe fanelainayatran zany afatraoizan misotra nawe mireka misaotre fiderane noety misaotra nenara nawe miafalina no indro aseonaye misotra nao mireka misaotre fiderane noety misaotra nenara nawe miafalina no indro aseonaye misotra nao aize tonga ny andro fiderana aize tonga ny andro fankalazana indrotolotoptike eo akavanandra ize tolo mandrakizay ize mandrakizay ize aize tonga ny andro fiderana aize tonga ny andro fankalazana indro mijolototsike eo akavanandra ize tolo mandrakizay ize mandrakizay ize tera hoizy
androany tera misy vatolotra laza hoanao reny mandraky izay fantananao ny fandreseny fofonena sirafirenena ianao tombony fahefana fanapana sy famelana amen jesosy tompotompo amen fantananao ny fandreseny fantananao ny fandreseny fofonena sirafirenena ianao tombony fahefana fanapana sy famelana amen jesosy tompotompo amen irahoan'ilay mahery aize irahoan'ilay mahery aize tonga hitady nivere lay amindrindra ny tompotsika eo akavanandra ize joro mandrakizay ize mandrakizay ize oh tera no midro vatolotra laza manao irery mandrakizay fantananao ny fandreseny fofonena sirafirenena ianao tompony fahefana fanapana sy famelana amen jesosy tompotompo amen fantananao ny fandreseny fantananao ny fandreseny fofonena sirafirenena ianao tompony fahefana fanapana sy famelana amen jesosy tompotompo amen fantananao ny fandreseny fantananao ny fandreseny fofonena sirafirenena ianao tompony fahefana fanapana sy famelana amen jesosy tompotompo amen zao ny tomponao irotsynao inzao ny tomponao lay maherinao irotsynao atama vaovao atama vaovao ho avy amin'ny voninay itrizy pelalo amin'ny lalany milambana faofao ravelay panja kan'izao tontolo izao izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana inzao ny tomponao inzao ny tomponao idrotsenao inzao ny tomponao inzao ny tomponao tsenao ilay maherinao idrotsenao atama vaovao tsenao ho avy amin'ny voninay itrizy ho avy amin'ny voninay itrizy felao aminavany milambanao aofahoravelay panja kan'izao tontolo izao fizy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana fizy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy
Nabunijije, Yesu Nabunijije. Hosanna, 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 Hosanna. Yesu Nabunijije, Yesu Nabunijije. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yesu Nabunijije, Yesu Nabunijije. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yesu Nabunijije, Yesu Nabunijije. Hosanna. Dosa da sikaya mizantwa. Makalaza iza. Nisanjata diamanicho. Hosanna miavindi inja. Odera, Dera, Dera, Dejaina nipanza aka. Dera. Rakewa Sadini Mude
Osana tsika androany Osana 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 Wanisana kujinira Osana Osana Matifa Felunija Osana 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 Wanisana kujinira Osana Osana Savamagakana Tamiwa Yaramaty taminy Yarama titaminyao Niutaku nalevini Natsangalulubaufa Yarabelunamini Teruara Ruvenuna Nuijuna Mutusanyar Niuribu Kyawanatikwa Nufiainana Majakiza Osana 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 Wanisana kujinira Osana Osana Matifa Felunosana Osana Osana Wanisana kujinira Osana Osana Savamagaka Nataniwa Osana 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 Wanisana kujinira Osana Osana Savamagaka Nataniwa Magakatukutumpunyasanao Tsy takatry ny sainay ny fahasoavanao teo fiainanay Jesosy Alleluia misaotra anao Jesosy Magaga ny asanao Tsy takatry ny sainay ny herinao Jesosy Manandratra anao zay androany Alleluia Jesosy Tumpuoni yerinao Miochisao Rechisao Fani famiggiampuna Manerana Nita Timisia suarina Ninifa
jana kanifiderana anerana nita akisewani tupo akisewani nifale bia sana aucun fait qu'on n'avait changé la joie. Tupo misanjatana, tupo misanjatana, miyamiti jana, kanifiderana, kanifiderana.
mahita fahasoavana namonjena saolay mpanohy ratsy indrindra fedy ao taloha zao vofonjao tsambao taloha zao mahita fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana fahasoavana namonjena saolay mpanohy ratsy indrindra fedy ao taloha zao vofonjao tsambao taloha zao mahita fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana fahasoavana no natoizao tsy tozo atsony ao ratsy noiana tsy tozo atsony ao ratsy noiana tsy tozo atsony ao ratsy noiana. Alléluia. Samy masotoerana. Alléluia. Sotran'ny tompo ny amin'ny androandroany ny amin'ny fahasoavana izay nomeny atsika ka afahantsika mivory ary faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba ihany koa izay rehetra mijery en ligne. Endre ny fahasoavana sy ny fitahin'ny tompo atsika tsirairay satria tsy noho ny herintsika no afahantsika mivory androany fa noho ny fahasoavan'ny tompo.
Ary everiko hoe fotoana toy izao dia tena fotoana lehibe tena manandanja hoe afaka mifanatritava itsika ny asa itsika nianatra be dia be ny zavatra nataontsika nandritra ny herinandro iray mantolo noho ny fahasoavan'ny tompo ka everiko hoe ny andro toy izao dia andro sy fotoana izay tena afahantsika tena haneho fankasitrahana amin'Andriamanitra. Hoy izy ny fitenenana hoe sotro ranon'akoho izay kely azo andrandraina. Everiko fa tsy resiny akoho itsika. Everiko hoe ny andro alahady dia tena fotoana manandanja izay afahantsika hoe marina hoe mandritra ny herinandro itsika manana fahafana hisaotra ny tompo. Fa ny fotoana toy izao dia fotoana manokana izay afahantsika tena miaraka mideran'ny tompo mankalaza azy sy maneho ny fankasitrahana eo anatrehany. Mitondra ny karazana fanatitra rehetra dia ny tenantsika, ny feontsika, ny fotsika ary anisan'izany dia ny fitahiana maro samihafa izay nomeny atsika, anisan'izany fitahiana ara-bola. Koa misy teny anankiray izay tiako vakiana amintsika amin'ny Romanina 9 ka manomboka amin'ny 9:7. Miteny araka ny fanaon'olona aho noho ny fahalemen'ny nofonareo, fa tahaka nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahotana sy ny tsy fahamarina sy ny tsy fanarahan-dalàna, hahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mpanompo ny ota ianareo dia tahaka dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no faran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Taloha itsika fony mbola mpanota nandany fotoana, nandany hery ary nanolotra ny tenantsika manontolo ho amin'ny nofo, ho amin'ny rendrarendra, ho amin'ny fahotana. Tena tsy mitsitsy mitsy manolotra ny aitsika rehetra, ny volatsika, ny zavatra rehetra izay nananantsika, hampifaly ny nofo, hampifaly ny olona, hampifaly ny fiarahamonina, hampifaly n'izao tontolo izao. Ary indraindray tena mety manao investissement n'olona satria matikena maso, matahotra olona, matahotra vavan'olona, matahotra ny tenin'olona. Dia indraindray tena tsy mikalkula mihitsiny. Fa ankehitriny itsika dia efa zanak'Andriamanitra. Dia Paul mampirisika atsika, mampahery atsika hoe raha ohatra ka itsika nandany fotoana ho an'izao tontolo izao, ho an'ny nofo, ary manao ahoana itsika amin'izao fotoana rehefa zanak'Andriamanitra?
tsy tokony manao mihoatra noho zany ve itsika. Amen. Manahoana ny fampiasantsika vola taloha ho an'ny filahana maro isan-karazany, ho an'ny faniriana, dia manahoana ny fomba fampiasantsika vola ankehitriny ho amin'ny fanjakana ankehitriny izay efa tonga zanak'Andriamanitra itsika. Paul apôstôly tsy manery amin'ny alalan'izay teny zany hoe tsy maintsy manao mihoatra, satria ny fanatitra izay ankasitrahan'Andriamanitra dia vokatry ny fo. Fanatitra izay atao ankalalahana tanteraka. Fa Paul mampatsiahy fotsiny amintsika tsirairay hoe efa tafafindra itsika avy amin'izao tontolo izao. Manao ahoana ny fomba nanaovantsika investissement tamin'izao tontolo izao, tamin'ny filana, ary manao ahoana itsika amin'izao fotoana izay tena efa tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fampatsiahivana, fanairana izay nataon Paul apôstôly amin'ny alalan'izay teny izany, dia malalaka itsika afaka mandroso hitondra izay rehetra anomantsika ho an'Andriamanitra, ho fampandrosoana ny asany sy ny fanjakany. Sotranao Jesosy. Haleluya. Yariterani tu tafaona injai ancuna nirai yarai favatisika taranya jamanitsi tafaona injai yariterani tafaona injai Que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour recevoir notre part de la part du Seigneur. En vérité, Dieu doit faire son œuvre pour notre croissance. Et c'est pour cela que l'Église
dia tsy an'olombelona L'Église n'appartient pas aux hommes, fa an'Andriamanitra ny fiangonana. mais l'Église appartient à Dieu. Tsy vitan'olona anankiray a Et ce n'est pas suffisant pour un homme. tsy vitan'ny olona anankiray a ny manangana fiangonan'Andriamanitra irery a Un homme ne peut pas construire l'Église du Seigneur, de Dieu, seul. fa nahoana ninina ezaka ataon'olombelona Peu importe l'effort de l'homme, dia raha ezaky ny tenany ezahany anorenany fiangonana et s'il veut construire l'Église selon ses propres forces, dia atao hoe tsy manam-pahalalana ihany zany olo zany a alors cette personne manque de connaissance. Il est ignorant. satria dify an'ilay tenin'Andriamanitra anankiray izay lazainy Paoly apôstôly a Parce que ce n'est pas conformément à ce que l'apôtre Paul a dit, hoe Andriamanitra que c'est Dieu qui fait croître. Andriamanitra mahay mampitombo antsika tsiraray avy. C'est Amen. Dieu qui peut nous faire grandir, chacun de Tsika nous. nokatra ny fotsika dia hivavaka androany a Allons ouvrir notre cœur, nous allons prier. Jesosy eo mivavaka aminao indray izay amin'ity maraina ity a Jésus, nous te prions ce matin, eto anatrehan'ireto vahoakanao reto Andriamanitra face à ton peuple. vavaka mba hanokafanao masom-panahiny izy ireo hatrany hatrany a Je prie pour que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels davantage, ahafahanao tompo tena miasa tsy kelikely hatrany any anatin'ny fony izy ireo afin que tu puisses œuvrer petit à petit dans leur cœur ary ahita tany tsara ianao ahafahanao mamboly ny teninao androany a et que tu puisses trouver la bonne terre pour planter ta parole, semer ta parole, ka andehanany tsiraray avy a araka ny famarinana et que chacun puisse marcher dans la vérité, hitombo grandir, hamovo porter du fruit amin'izao dianay izao Andriamanitra lalana miaraka aminao izao dans ce chemin avec toi. misaotra tompo fa mbola nomenao an'ity fotoana androany ity zahay Merci Seigneur parce que tu nous as donné ce moment, satria raha misy fotoana mamina indrindra parce que s'il y a un moment doux et agréable pour nous, dia ny amin'ny fandrenesana ny teninao Andriamanitra c'est au moment où nous entendons ta parole, satria izany no mitondra fefo anay parce que c'est une balise pour nous, satria raha tena zanak'Andriamanitra marina izahay parce que si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, dia manam-paniriana handeha araka ny sitraponao nous avons le désir de marcher selon ta volonté. ary ny teninao ny famarinana Et c'est ta parole qui est la vérité mifakatoavana sady zay aty anatin'ny fonay et emmène une obéissance dans notre cœur ahafahanay mandeha mendrika anao Andriamanitra afin que nous puissions marcher dignes selon toi. amen Amen. alleluia Alléluia. ohatran'ny hoe mbola napetraka ny tompo tao anatin'ny foko tsy lava be akory ny tenin'Andriamanitra androany a Alors, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, la parole de Dieu n'est pas très longue, fa mbola te hanamafy ny tompo a mbola te andao ilazitsika hoe ametraka zavatra ahoana zany confirmation ana fanamafisana ny ampontsika mais le Seigneur veut ramener une confirmation dans notre cœur. satria raha lasianabavy a Andriamanitra tena maniry a ny tombontsika ara-panahy Parce que Dieu désire que nous croissons, que nous grandissons dans l'esprit. ary ny etaetan'ny mpanompon'Andriamanitra Et la soif, le désir des serviteurs de Dieu, anisan'ny tena ao anatin'ny fony izy ireo a ce qui est dans leur cœur, dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mba amin'ny andro fisehoan'i Kristy dia hanolotra anareo tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra izahay a et comme ce qui est écrit, ce qui est dit selon Paul, au jour du Seigneur, que chacun puisse être sans reproche. any tomboka mampiasa ny mpanompon'Andriamanitra ho fantsona mandrakariva Alors le Seigneur utilise les serviteurs de Dieu comme un canal mba hatonga antsika ho amin'ny fahalalana n'ilay zanak'Andriamanitra pour que nous puissions parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. amen Amen. satria
miazakazaka foana isika raha lasy anabava raha tsy tonga amin'ny fahalalana ilay zanak'Andriamanitra. Autrement, notre course est vaine si nous n'arrivons pas à la connaissance du Fils de Dieu. Raha tsy manana ilay fanambarana sy fahazavantsika ankehitriny a, Si nous n'avons pas la révélation et la lumière, hoe inona moa no antony nametrahany tompo aho eo anivon'ny fiangonana, que quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a placé au sein de tsy l'Église. mazava amintsika hoe inona ny tanjontsika marina, inona miandry antsika eo anoloantsika, Notre objectif n'est pas assez clair pour nous, eo anoloantsika devant nous, dia lasa miazakazaka foana isika alors notre course est en vain. ka manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho foana isika araka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Et nous considérons la grâce de Dieu comme en vain. na ny filazan'ny Paoly azy mazava hoe nandray ny fahasoavan'Andriamanitra foana ianareo izy. Ou comme Paul a dit, vous avez reçu la grâce du Seigneur vainement. Inona ny hoe fahasoavan'Andriamanitra? Et c'est quoi la grâce de Dieu? Fahasoavan'Andriamanitra dia ilay fanomezana maimaimpona nomen'Andriamanitra ao atsika, La grâce de Dieu, c'est le don gratuit qu'il nous a donné. ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny famonjena atsika. Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour notre salut. Ka raha ohatra ka tsy mandeha mendrika an'izany ny fitondrantenantsika, Mais si nous ne marchons pas conformément à cela, notre attitude, dia manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho foana isika. alors nous considérons la grâce de Dieu comme vain. Rehefa ny hain'ny tompo aho, Lorsque j'entends le Seigneur, rehefa ny hain'ny tompo aho dia tia teny ity napetraky ny tompo tao anatin'ny foko aho, et voici la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, hoe ny fahasoavana mifanaraka amin'ny fahamarinana, araka ny fahamarinana. c'est la grâce conformément à la vérité. Amen. Satria Amen. misy olona raha lasy anabavy a, Parce qu'il y a des gens, frères et sœurs, za tena tsy haiko nareo a, je ne sais pas, mais vous, mais moi, za tena tsotra mampita ny fon'ny tompo amintsika ankehitriny a. je suis simple en transmettant le cœur du Seigneur aujourd'hui. Fa raha natsikaritra ianareo indrindra tamin'ny herin'ny androany a, Mais si vous avez remarqué, surtout dimanche dernier, ny fon'ny tompo le cœur du Seigneur ho an'ny fiangonany pour son Église, tena everiko hoe zavatra tena mila omentsika lanja reny tenin'Andriamanitra tsiraray avy reny. je crois que nous avons vraiment besoin de donner de la valeur et considérer à ces paroles. Amen. Amen. Mame lanja n'ireny teny reny, Considérer ces paroles, donner de la valeur. satria Andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao dia mbola te hiantso izy, Parce qu'en ces derniers temps, Dieu veut encore appeler. mbola te hiala nenina izy a, Il veut encore appeler. hoe tena tsy ho kristianina andao atao hoe kristianina niala ady fotsiny isika, Que nous ne soyons pas des chrétiens de dimanche, fa tsisy fiovana marina ao am-potsika. mais il n'y a pas une réelle transformation en nous. Ary tena vavaka ao anatin'ny fo zany, Et c'est une prière dans mon cœur ahafahantsika tena anana ahoana hoe anongilana ny sofintsika mba tena ho attentiftsika amin'ny feo an'Andriamanitra, afin que nous puissions tendre nos oreilles et être attentifs fa tsy à hoe la tapitra parole ny de tamin'ny Dieu. lahady heriny a Mais c'est pas comme si dimanche dernier est passé dia vita indray ny tamin'iny a dia miatrika ny androany indray a et c'est fini et maintenant nous sommes aujourd'hui dia marete indray tsika dia adinontsika indray zany rehefa avy eo a, et on entend sa parole aujourd'hui et on oublie ça plus tard. dia tsisy fiovana mihitsy, tsisy progression, tsisy fivoarana mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Et donc il n'y a aucun progrès dans notre vie. Ho an'ireo izay nanolo tena teto tamin'ny heriny a, Mais pour ceux qui ont donné leur vie ici dimanche dernier, eno atsika ihany koa izay mety efa andao atao hoe nafantatra sy miaina an'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany a, tena hoe kristianina marina tsika, et même pour nous qui vivons réellement la grâce du Seigneur et que nous sommes vraiment des chrétiens, mbola mila manome lanja ahoana milaza an'izany, mila miconsidere ny lalantsika, tsika manome lanja ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo hoe mitoetra ve isika sa tsy mitoetra. nous avons toujours besoin de considérer notre chemin. Est-ce que nous sommes toujours dans le bon chemin? Maninona moa ny hoe fahasoavana mifanaraka, fahasoavana araka ny fahamarinana, Et pourquoi nous allons parler de la grâce conformément à la vérité? satria maro ny olona no hoe
mandray ny fahasoavana fotsiny izy a fantany hoe nyvonjeny izy a tonga eo amin'ny fiangonana izy a Parce que nombreux sont ceux qui ont reçu la grâce, ils savent qu'ils sont sauvés et ils viennent à l'église. fa tsisy fitombony eo amin'izy ireo Mais on ne voit aucune croissance en eux. tsy mangila tsofiny izy ireo andreny amin'ny tenin'andriamanitra Ils ne tendent pas leurs oreilles pour écouter et entendre la voix du Seigneur. tsisy fakatoavana ny tenin'andriamanitra ihany koa anatin'izy ireo Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu en eux. tsisy fakatoavana ny tenin'andriamanitra ny fahamarinana Il n'y a pas d'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. ary zay no ny fahasoavana zay tiany Paoly a tarihana fahasoavana araka ny fahamarinana izay nazavain'ny Paoly an'ireto Kolosianina reto a Et c'est à cela que Paul nous conduit à cette grâce conformément à la vérité lorsqu'il s'est adressé aux chrétiens à Colosse. misy taridalana tena tiany sarihana ohatrany hoe ligne directive anankiray tarihana ny Kolosiana hoe nandray ny fahasoavana nareo fa zany fahasoavana zany dia manaraka an'izany ihany koa ny fahamarinana Il y a une ligne directive qu'il veut montrer aux Colossiens, fa ny fahasoavana dia manaraka ny fahasoavana ny fahamarinana mais la vérité suit la grâce. ny fahasoavana dia fehezin'ny fahamarinana La grâce est encadré encadrée par la vérité. fa maro ny olona no hoe zay voavontsy dia manao zay tianay atao izahay Mais nombreux sont ceux qui disent, oui, nous sommes sauvés, alors nous faisons ce que nous voulons. fa ny fahasoavana dia arahan'ny fahamarinana Mais la grâce est suivie par la vérité. zay mahatonga ny Paoly tena mivavaka mafy izy ary zay ny tena tiany tompo tsapatsika amin'ity androany ity amin'ity alahady ity hoe tena atraiza ny ataon'Andriamanitra ho tsapan'ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatiny ao a Et c'est à cela que c'est la prière de Paul et jusqu'où le Seigneur veut nous montrer ce que les serviteurs de Dieu ressentent pour nous. ao anatin'ny fony ao ahafahany vahoakan'Andriamanitra andeha amin'ny fahamarinana Dans leur cœur, afin que le peuple de Dieu puisse marcher dans la vérité. ny zavatra tena napetraky ny tompo tao anatin'ny fon'ny Paoly apôstôly a na dia tany Pigadana azy izy a tany Etranomaizina izy tao tamin'ny fony izy nanoratra n'ity épistile ity a Et ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit ses épîtres en prison, dia faly izy nandreny amin'ny Epafraso izy izay tena nioncadré anareo mba tena ahafahanareo mandeha amin'izany fahamarinana zany et il était joyeux de reconnaître l'œuvre d'Épaphras lorsqu'ils ont marché dans la vérité. ndao ny vakitsika ny Kolosiana toko voalohany Allons lire dans Colossiens chapitre 1er dia ny andininy voalohany au verset 1er. zao no lazain'ny Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy mamangy ny olona masina any Kolosia dia rahalahy matoky ao amin'ny Kristy ho ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo any Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. no ny fanantenana izay nitehirizina any an-danitra ho anareo andininy fadimy a dia ilay farenareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinana ny filazantsara izay efa miby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra amin'ny tombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala izay mpanompon'ny Kristy mahatoko anay sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo amin'ny fanahy ary noho izany a izay
izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que vous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Andiny fafolo sy ny faraky ambe folo farany mba handehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ara-patanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninany amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny ray izay mampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père que vous avez rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jerenareo tsara ny fon'ny apôstôly Paoly. Regardez bien le cœur de l'apôtre Paul. Ozy izy eo amin'ny andininy fasivo hoe ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Au verset 9, il a dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Amen. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Zany hoe ny ao am-pon'ny apôstôly Paul zany raha lasy anabavy sy ireo rahalahy mpiara-miasa aminy. Et donc, frères et sœurs, ceux dans le cœur de l'apôtre Paul, ainsi que les frères compagnons, jerenareo amin'ny Kolosiana toko faharoa ihany eo ambanimbany eo ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Allons lire dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Faites, andininy toko fa efatra zava dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Alors, Colossiens chapitre 4, verset 12. Dia izao no lazainy hoe manao velomanareo Epafra ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatana ho anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Epaphras qui est vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Amen. Zany hoe ny ao am-pondro mpanompon'Andriamanitra io zany raha lasy anabavy Et donc, ce qu'il y a dans le cœur des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, dia tena te azo toka ary tsy amin'ny olona ray ihany fa amin'ny fiangonana ray manontolo mba tena hitoeran'izy ireo amin'iny amin'ny famarinana. c'est que c'est pas juste une personne, mais que toute l'Église puisse demeurer dans la vérité. Fa move ny fiangonana Mais est-ce que l'Église manongilana ny sofiny andreny amin'izany tena hoe taridalan'ny tompo sy ny sitrapon'Andriamanitra izany? tendent leurs oreilles pour écouter la direction et la volonté du Seigneur? Ny fiangonana mivanona ny farany raha lasy anabavy L'Église en ces derniers temps, frères et sœurs, ny tokony mihoatra lavitra noho izany. nous devons dépasser cela. Nous devons être plus. Tokony me manana faniriana sy etaeta lalina isika. Nous avons besoin d'avoir une soif profonde et un désir profond Mba handehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Aoka isika tsy ho tahaka ny olona tsy mahalala Que nous ne soyons pas comme les ignorants, ka hanao fiainantsika handray fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra fa raisitsika foana izany. et que nous recevons la grâce de Dieu, mais nous le recevons vainement. Oui. Ina moa hoe mandray ny fahasoavan'Andriamanitra foana? Et c'est quoi le fait de recevoir vainement la grâce de Dieu? Mivonjena isika fa mandeha amin'izay tiantsika aleha. Nous sommes sauvés, mais nous marchons comme bon nous semble, Amin'izay tiantsika atao. comme ce que nous voulons.
tsisy vokatra any amin'ny tenin'andriamanitra ao anatintsika, Il n'y a aucun fruit de la parole de Dieu en nous. tsisy fankatoavana ny tenin'andriamanitra ao anatintsika, Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu en nous. fa rehefa mijery an'ity isan'ny andalana ao anatin'ity epistily Paul ho an'ny Kolosianina ity, Mais lorsque nous regardons ces passages dans ces épîtres aux Colossiens, dia jerenareo manomboka eo amin'ny andininy faharoa izy hoe mamangy ny olona masina any Kolosia dia rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy. Alléluia. Alléluia, Verset 2. aux saints et fidèles frères en Christ qui sont Colosses, que la grâce et la paix vous soient données. Mamangy ny olona masina any Kolosia, mamangy ny fiangonana any Kolosia dia rahalahy mahatokony ao. Zany ny fijoroana vavolombelona renin'ny Paoly tamin'ny fiangonana tao Kolosia. Et il y a aussi... Verset 2. Chapitre combien? Chapitre 1er, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses. Ouais. Mahatoky raha ny fiangonana ankehitriny nomena an'izany no anontaniana hoe manahoana ny taty, manahoana ny témoignage, manahoana ny fijoroana vavolombelona mba havoaka ny fiangonana ankehitriny. Et si nous demandons les témoignages à l'Église en ces derniers temps, Ary io tsy ohatran'ilay fijoroana vavolombelona hoe mahatoky ohatrany hoe tahiny tompo rahalahy, ohatrany hoe mpilivava fotsiny. et ce n'est pas des témoignages comme quoi que le Seigneur te bénisse et des témoignages... Fa tena nahatoky ny tao rahalahy sy anabavy. mais les frères et sœurs étaient fidèles. Amen. Les frères étaient fidèles. Mahatoky ny tao. Ary tsy vitany mahatoky satria misy zavatra teneny eo ambanimbany eo fotsy izy rahalahy, zany hoe tena nisy firaisan'ny mpirahalahy tao. Alors ils étaient fidèles et ce sont des frères, donc il y a eu une communion fraternelle. Zany hoe tena nisy fiombonana tao nisy fatokiana tao Donc il y a de la fidélité, fatokiana tamin'ny finoana. fidélité à la foi. Amen. Tena mahatalanjona rahalahy sy anabavy dia mahatonga sainantsika hoe nahoana reny kristianina ankehitriny no mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahaka ny foana izy ireo. Et c'est incroyable. Et pourquoi les chrétiens en ces derniers temps considèrent la grâce du Seigneur en vain? Hoe rahalahy nandray amin'ny tompo nandray amin'ny tompo fa mavita mamono ny vadiny ary tsy manaiky hovaina mihitsy na misy pino anankiray ihany koa ohatra. Que j'ai accepté le Seigneur, mais je pars ma femme, et on ne peut pas me transformer, on ne peut pas me parler, ou bien il y a aussi un autre croyant Izay tsy miainy tenin'Andriamanitra eo izy ireo tonga foana isaky ny fivoriam-bavaka. qu'ils viennent pendant toutes les réunions de prière, ils écoutent la parole de Dieu, Fa tsisy fivoarana any anatin'izy ireo, tsisy progression any anatin'izy ireo. mais il n'y a aucun progrès, aucune progression, Tsisy vokatra. il n'y a pas de fruit. Fa raha tena nandray an'i Kristy marina isika tokony misy vokatra. Mais si nous avons vraiment accepté le Christ, on doit voir les fruits en nous. Satria zany ny fijoroana vavolombelona voaray avy ao amin'ny fiangonan'ny Kolosy. Parce que c'est le témoignage qu'on a reçu depuis l'église à Colosse, Amen. Dia rahalahy mahatoky. des frères Rahalahy fidèles. Raha manatsonga rahalahy anankiray ao anivon'ny fiangonana ray ve? Et si on va prendre un frère au sein d'une église, par exemple, Moa ve afaka tena misolo tena marina fa tena rahalahy nateraky ny filazantsara zany rahalahy zany. est-ce qu'on peut vraiment témoigner que c'est un frère qui est engendré par l'évangile? Zay mahatonga ny Paul mbola mametatra ny amin'ny Epafra ihany Et c'est tao pour- amin'ny Kolosianina toko faefatra teo Et c'est pour cela que Paul fait un rapport par rapport à Epaphras, hoe tena nitolona ho anareo izy, niato mafy ho anareo izy, nivavaka ho anareo izy, manam-pitoetra anareo marina amin'ny finoana. qui Amen. combattent pour vous en prière jusqu'à ce que vous tenez ferme dans la foi. Zany rahalahy sy anabavy ny tolona ho an'ny fiangonana. Et c'est le combat pour l'église. Misy anjara ny mpanompon'Andriamanitra, Il y a une part des serviteurs de Dieu, fa misy ihany koa anjara ho antsika vahoakan'Andriamanitra any amin'ny fankatoavana. mais il y a aussi une part de la part du peuple de Dieu par rapport à l'obéissance. Amen. Jerenareo andininy fahatelo, misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay amin'ny fangatanay mandraka hariva ho anareo. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Jerenareo tsara fa misy
karazana finoana mantsy. Regardez, parce que il y a des types de foi Izay heverin'ny olona fa ho finoana ankehitriny. que les gens pensent que c'est de la foi. Misy ny olona mino fa rehefa maka aty am-piangonana isaky ny lahady efa mino izy zay. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils viennent tous les dimanches à l'église, alors ils sont dans la foi, Fa ils misy sont croyants. fa raha lasana bavy tsy mifankanesantsika ety amin'ny fiangonana na ny fanononantsika ny anaran'Andriamanitra no midika fa voavonjitsika. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait que nous venons tous les dimanches à l'église ou que nous proclamons le nom du Seigneur qui fait que nous soyons des croyants. Fa ny fijonona vavolombelona voaray tatao Kolosia. Mais le témoignage reçu à Colosse, Rehefa mamaky ny andalana isan'ny andalana aho lorsque je lis tous les passages, dia manisy fanamby eo an'ny laoko zany. alors cela met un challenge devant moi, un défi. Jerenareo ny andininy faefatra ozy izy rehefa renay ny finoanareo tsy niteny fotsiny izy tsy nijanona teo izy ny finoanareo fotsiny. Parce qu'au verset 4, il a dit, ayant été informés de votre foi, il n'est pas juste resté à la foi. Fa ozy izy ny finoanareo an'izy en Kristy Jesosy. Votre foi en Jésus-Christ. Midika zavatra ngeza be zany raha lasiana bavy manavaka atsika amin'ny hoe mino fotsiny isika. Cela nous différencie de ceux qui croient tout simplement. Azay mahatonga amin'ny Paoly tena nanindry afaka nolazainy Paoly fotsiny hoe noho ny amin'ny finoanareo fa finoanareo ny amin'inona fandehananareo ohatriny ahoana ny fieveranareo amin'ny finoana fa nitsindriny Paoly hoe ny finoanareo an'i Jesosy Kristy midika zavatra zany. Et c'est pour cela que Paul a appuyé sur votre foi en Jésus-Christ. Et cela dit beaucoup de choses. C'est important. Sy ny fitiavanareo ny olona masina. Et de votre amour pour tous les saints. Misy teboka telo eo finoanareo an'i Kristy Jesosy Il y a 3 points. Votre foi en Jésus-Christ, ny olona fitiavanareo ny olona masina votre amour pour tous les saints, dia niteraka fanantenana zay tehirizina any an-danitra ho anareo. à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Dia ilay farenareo fahiny tamin'ny tenin'ny famarina ny filazantsara. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Teny famarina ny filazantsara izay nankatoavin'izy ireo. La parole de la vérité qu'ils ont obéi. Raha tsy zany tsy nisy fanantenana zay nitehirizina ho azy ireo. Tsy nanana an'izay fanantenana zay izy ireo. Autrement, ils n'ont pas cette espérance qui est réservée pour eux. Fa olona manana fanantenana zany ahoana? Voalohany lohana niny nisy finoana an' Jesosy Kristy tao. Amen. Mais pour une personne qui a l'espérance, premièrement, il y a la foi en Jésus-Christ. Azay mahatonga ny tompo mbola mitaratra antsika ihany amin'ity maraintsy. Et c'est pour cela que le Seigneur nous scanne encore ce matin. Hoe tena mino an' Jesosy Kristy marina ve isika? Est-ce que nous croyons vraiment à Jésus-Christ? Fa raha mino an' Jesosy Kristy marina isika, Est-ce que si nous avons vraiment la foi en Jésus-Christ, dia manana ny fitiavana ny rahalahintsika, alors nous avons l'amour pour les frères dia manana ny fanantenana ihany koa tsika fa misy lanitra ao zay tehirizinao atsika. et nous avons l'espérance que il y a réservé qui est dans les cieux. Donc il y a Satria zany ny vokatry ny finoana an' Jesosy Kristy raha lasiana bavy. parce que c'est le fruit lorsque nous Dia raha ilaza indray atsika za mahafantatra fa misy ny lanitra, za miezaka mitiny rahalahy sy ny sisa, za nandray an'i Jesosy Kristy. et si nous disons que oui, je connais qu'il y a le ciel, j'aime mes frères et mes sœurs, j'ai accepté Jésus, Dia aiza raha mivokatry ny lalantsika miaraka amin'ny tompo ankehitriny. alors où est notre fruit dans notre chemin? Misy témoignage ao, témoignage ny amin'ny lalan'izy ireo fankatoavan'izy ireo ny tenin'ny fahamarinana. Parce qu'il y a un témoignage dans leur chemin et leur obéissance à la vérité, à la parole de la vérité. Amen. Raha lasiana bavy. Amen. Arakareo ve a? Est-ce que vous me suivez? Mila ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo, ny fahasoavana zay niraisitsika tokony manaraka an'izany ny fahamarinana. Notre chemin avec le Seigneur et la grâce que nous avons reçue, la vérité doit suivre cela. Amen. Amen. Vokatry nina ozy izy, vokatry ny fitoriana ny filazantsara zay renareo fahiny. À cause de la parole de l'évangile qui vous a précédemment fait connaître. Napafantatra anareo an'i Jesosy a, Vous faire connaître Jésus, fitiavanareo ny rahalahy votre amour pour tous les saints, noho les ny frères, fanantenana zay tehirizina any an-danitra ho anareo. à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Amen. Amen.
zany zavatra zany ve moa voatahiry ao am-pony kristianina ankehitriny Est-ce que cela est conservé dans le cœur des chrétiens? fa raha voatahiry ao am-pontsika zany raha lasianabavy a dia mandeha miendrika an'izany izy Mais si cela est conservé dans notre cœur, frères et sœurs, alors nous marcherons conformément à cela. renareo ny andin'ny faheniny zay efa mby eo aminareo a tahaka ny eny amin'izao tontolo zao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo hatramin'ny andro nandraisanareo a sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Et au verset 6, il est dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Miresaka ny amin'ny filazantsara izy eo amin'ny eo andin'ny faheniny io. Ny filazantsara raha renareo zay efa mby eo akaikinareo tahaka ny teny amin'izao tontolo zao efa naharehan'izany koa zao tontolo zao a sady vokatra mitombo tahaka ny eo aminareo hatramin'ny nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Au verset 6, il parle de l'évangile qui est au milieu de vous et dans le monde entier, qui porte des fruits, il s'accroît. C'est comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Fa ny filazantsara rehefa voatory tao Kolossia Mais lorsque l'évangile a été prêché à Colosse, dia nisy vokatra ozy izy a ary nitombo tahaka ny tombo zany. il porte des fruits, il s'accroît. Amen. Amen. Move ny filazantsara rehefa toriny eo anivontsika move mitombo zany eo amin'ny fiainantsika. Est-ce que lorsque Tonga l'évangile, vokatra ve zany eo amin'ny fiainantsika. quand l'évangile nous est prêché à nous, est-ce qu'il porte des fruits, est-ce qu'il s'accroît? Fa neny reto olona reto ozy izy hoe hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra hatramin'ny nony izy ireo an Kristy zany a. Mais pour ces gens-là, depuis le jour où ils ont entendu, donc depuis le jour où ils ont cru en Jésus, a eu la foi en Jésus, dia nitombo tao anatin'izy ireo a izany vokatra izany. alors le fruit, il y a des fruits en eux. Dia ozy izy niteboka ngeza-be dia ozy izy hatramin'ny andro nandraisanareo a sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Amen. Le plus important, c'est que depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina raha lasianabavy. La grâce de Dieu, conformément à la vérité, frères et sœurs. Fonjen'ny tompo a manahoana ny fitondrantenako. Le Seigneur m'a sauvé et comment est mon attitude? Manahoana ny fitondrantenako a eo anatrehan'izay takiany tompo amiko a. Mon attitude face à ce que le Seigneur me demande. Amen. Amen. Fa misy olona ne raha lasianabavy tena tsy mety ala mihitsy ao anatin'ny toerana sy ny position misy azy. Mais il y a des gens, frères et sœurs, qui ne veulent pas abandonner leur position. Vao maika aza mivona amin'ny filazantsara, mivona mihitsy ny fatakaran'izy ireo ny filazantsara. Alors ils dévient la connaissance. Ils dévient, merci, à la connaissance de l'évangile. Miresaka amina rahalahy ianao nanabavy ankehitriny. On parle à un frère ou une sœur aujourd'hui. Dia mametra-panontaniana ianao hoe nandray an Kristy Jesosy marina ve le olona. Et on se pose la question, est-ce que cette personne a vraiment reçu Jésus-Christ? Fa raha nandray an Kristy Jesosy marina isika. Mais si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ, Tahaka ny fijona vavolombelona nomeny Paoly a avy amin'reto Kolosianina reto a. comme les témoignages Reny a avy amin'reto Kolosianina reto a. les témoignages que Paul a entendus au Colosse, a ressenti aux Colossiens, Dia ozy izy hoe nareo efa nandray an Jesosy Kristy. vous avez eu la foi en Jésus-Christ. Finoanareo an Kristy Jesosy ozy. Votre foi en Jésus-Christ. Aoka ne ny finoantsika an Kristy Jesosy a ho azo tsapaitanana ankehitriny. Que notre foi en Jésus-Christ puisse être tangible. Amen. Ho azo tsapaitanana satria tsy finoana fotsiny fa finoantsika an Jesosy Kristy tokony hitondra vokatra izany. Que notre foi soit ressentie. Être ressentie et une foi qui porte fruit Ary en tahaka ny Jésus-Christ. Epafra ihany ankehitriny a. Et comme Epaphras, Dia ozy izy andiny fa fitakan'ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala zay mpanompo matoko anay a sady efa nanambara taminay ny fitiavanareo amin'ny fanahy. d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Satria tena nanao zay iorenanareo izy.
Parce que vous avez fait pour qu'il soit affermi. Amen. Amen. Nanao zay iorenanareo izy. Il a fait pour que vous soyez affermis. Sady nanambara andiny fahavalo taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Amen. Andiny fafolo. Mba andehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara, jereo mivokatra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Raha lasiana-ba faniriko zany ary mino ihany koa fa faniritsika tsiraray avy efa tombotra ny fotoana. Frères et sœurs, c'est mon désir et j'espère que c'est aussi le désir de chacun de nous parce que le temps est proche. Fiangonana mila manana témoignage tsara eo anatrehan'Andriamanitra. L'Église doit montrer un bon témoignage devant Dieu. Maneho fitombona amin'ny vokatra amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Montrer des témoignages par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu et les bonnes œuvres. Novakitsika ihany ny Petera voalohany. Allons lire dans 1 Pierre. Toko fadimy andiny faharoa ambin'ny folo. 1 Pierre chapitre 5 verset 12. Allons lire à partir du verset 10. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ho azy ane ny fanjakana mandrakizay andiny faharoa ambin'ny folo efa nanoratra teny fohifohy eo aminareo aho ampitondraina ny silasy izay ataoko rahalama toka dia mananatra anareo aho ka nambara fa izany ny tena fahasoavan'Andriamanitra tomoera tsara amin'izany anareo. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Ozy izy hoe ilay fahasoavan'Andriamanitra zay famatoranareo dia ilay mariny io tahaka ny tenin'ny Paoly ihany tao amin'ny Colossianina. Il a dit que la grâce à Dieu, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable, comme Paul a dit dans Colossiens. Hoe ny finoanareo an Jesosy Kristy ozy izy Paul zany hoe tena zava-mariny zany. Que votre foi en Jésus-Christ selon Paul c'est le véritable. Dia mbola manamafy amin'ny Petera eto ozy izy ny fahasoavana zay ny famatoranareo famonjena zay ny fandraisinareo dia manino famonjena mariny zany fahasoavana mariny zany. Et ici Pierre confirme encore que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Noho izany raha lasaina-bavy tsy azo heverina mahita fiainana kristiana ankehitriny ohatrany hoe tsy mifanaraka dia mampametam-panontaniana hoe sao dia tsy nandray an'ny tompo azy. Et frères et sœurs, en ces derniers temps, si on voit une vie qui n'est pas attachée à la véritable, est-ce qu'ils ont vraiment reçu Jésus-Christ? Fa teto nandalo fahoriana aza sy mifanenjehana ny fiangonana. Mais ici l'Église est passée par un souffrance pour un peu de temps. Dia zay mahatonga azy manao milaza nanoratra taminareo teny fofohy aho ampitondraina ny silasy zay ataoko fahalalama toky izy dia mananatra anareo ka manambara fa izany ny tena fahasoavan'Andriamanitra tomoera ao ianareo. Et c'est là qu'il dit que c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Tokony misy vokatra marina raha lasiana-bavy aterakitsika raha tena mitoetra amin'ilay fahasoavana marina isika satria ny fahasoavana dia tsy azo iodivirana fa marina ny fahasoavana. Nous devons montrer des fruits si nous demeurons vraiment dans la vérité parce qu'on ne peut pas éviter la vérité. Amen.
ny fahasoavana dia marina tsy afaka azay mahatonga azy miteny hoe manamarina aminareo miateste aminareo fa marina ny fahasoavana. Amen. La grâce est véritable et la vérité, c'est pour ça qu'il dit qu'il atteste que la grâce et cette grâce attachée est la véritable. Karaha nandray an'i Jesosy zany tsika tokony misy vokatra eo anoloantsika. Donc si nous avons accepté Jésus, nous devons voir les fruits en nous. Amen. Amen. Mila mamelantsa an'izany tsika mialohan'ny fiavian'ny tompo raha lasiana bavy. Nous avons besoin de considérer cela avant l'avènement du Seigneur. Mo ve tena mitoetra marina isika eo amin'ny finoana? Est-ce que nous demeurons vraiment dans la foi? Mo ve Jesosy Kristy marina ny inoantsika? Est-ce que nous croyons vraiment en Jésus-Christ? Fa Petera dia milaza fa manambara aminareo aho, miateste aminareo aho fa marina io fahasoavana io. Mais Pierre a dit qu'il atteste que cette grâce est la véritable. Karaha azontsika antoka fa tena nandray an'izany fahasoavana marina zany tsika, aiza ny vokatra eo anoloantsika? Et si nous avons l'assurance que nous avons reçu cette grâce véritable, où sont les fruits en nous? Amen. Amen. Teto nisy fanenjehana nazo amin'ny fiangonana. Et ici, l'Église a été persécutée, Fa tsy nampiova ny fiangonana zany. mais cela n'a pas changé l'Église. Hoe vadika eo ambadika eo fotsiny tsika Petera voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo a. Nous allons lire dans 1 Pierre. Andininy fafito. Tonga ny andro a, ny antombohan'ny fitsarana trao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ho avy ny fahoriana ary ny fitsaran'Andriamanitra dia manomboka eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ary raha saika tsy voavonjy aza ny marina, aiza ny isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Jerenareo tsara ny andininy fahasivy ambin'ny folo, fa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoko ho fanova-tsoa no an'ny lora ny fanahy no an'ilay matoka dia ny mpanao azy. Et regardez bien au verset 19 que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Na dia fahoriana azy zany, tsy voahozongozona ilay finoanan'i Jesosy Kristy. Et même si c'est une souffrance, la foi en Jésus-Christ n'est pas troublée, n'est pas ébranlée. Satria ilay tena finoana marina, ilay tena fahasoavana marina. Parce que c'est la grâce véritable. Amen. Amen. Izay tena nolazain'i Petera fa ozy izy hoe ambarako marina, atesteko marina fa tena marina zany fahasoavana zany. Et c'est ce que Pierre a dit, il atteste que cette grâce est la véritable. Mametraka an'izany eo anoloantsika Andriamanitra dia andeontsika ampifanitsy ny tenantsika eo anatrehan'izany manoloana ny fiainantsika zay tsika ankehitriny. Et Dieu nous met cela devant nous et allons Ampifanitsy, aligner notre vie. allons aligner notre vie face à cette vérité, face à cela. Amen. Ampifanitsy andao apetratsika eo anoloantsika hoe io ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azo hidivirana io araka ny tenin'ny Paoly apôstôly araka ny tenin'ny Petera. Io ny fahasoavan'Andriamanitra marina io. Zany hoe tokony misy vokatra zany manaraka an'io. Donc si la grâce est devant nous comme ce que Paul et Pierre ont dit et allons aligner cela, donc nous devons voir les fruits dedans. Ndao ny fiangonana ampifanitsy ny fiainany sy ny fitondratenany eo anatrehan'izany. Allons réajuster l'Église à cela. Dia manahoana ny fiainantsika? Et comment sera notre vie? Comment est notre vie? Tsy ho an'ny fanamelohana na ho an'ny fiampangatena raha lasiana bavy a. Ce n'est pas pour une condamnation ni pour un jugement, frères et sœurs. Fa afahako mandiny tena hoe tompo tena tsy mifanaraka, ny fahasoavanao dia marina, raha ianao marina ny raisiko a. Mais afin que je puisse m'examiner, parce que ta grâce est la véritable, et si je crois vraiment en toi, si j'ai la foi en toi, Jésus, dia mampifanitsy ny fiainako amin'ny redresser ny fiainako a tompo. alors je vais redresser ma vie. Maninona ny tsy mamela heloka? Pourquoi je ne pardonne pas? Maninona ny tsy tiany rahalahy? Pourquoi je n'aime pas mes frères? Fa zany raha lasiana bavy ny kelezan'ny Paoly sy Epafra tena nkely aina izy ireo mba hitoeran'izany fahamarinana ny filazantsara zany. C'est à cela, frères et sœurs, que Epaphras et Paul ont combattu pour que
l'évangile soit... eny fa na dia amina fahoriana na dia amina aretina aza misy olona mety tsy ady ivelany mahazo azy ireo a. Et même dans la souffrance ou dans la maladie, peut-être que ce ne sont pas des combats extérieurs qu'on voit en eux. Fa misy zavatra izay mampiala ny olona ao amin'ny tompo vokatry ny aretina vokatry ny zavatra maro samihafa. Mais à cause de beaucoup de choses ou à cause de la maladie, il y a des gens qui se disqualifient, qui partent. Dia tonga Epafra tena nikely aina nivavaka ry apôstôly Paoly na retatra avy amin'izy ireo tena mivavaka sy nikely aina ho azy ireo mba hitoeran'izy ireo amin'ny finoana hatrany. Et Epaphras a prié pour eux afin qu'ils puissent demeurer dans la foi. Et misy zavatra ohatra mahatonga saina kely anara lasiana bavy a. il y a une chose, frères et sœurs, à laquelle je pense. Hitanareo a tamin'ny andron'ny Job a. Vous voyez au temps de Job, dia misy teny izay nitenenin'ny devoly tamin'izany a. il y a une parole envoyée par le démon, par le diable. Izay niteneny tamin'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay hoe asio ane ny tenany asio ane zao hoe fa hiala aminao io izy. Et il a dit à Dieu, touche à son être et tu verras qu'il va. Dia namen'Andriamanitra fotsy aoka nyainy ihany tsy esorinao. Et Dieu a répondu, et comment? Aoka nyainy ihany tsy esorinao. Que tu notes pas sa vie. Dia mahatsikaritra hoe indraindray nitetika adiny fahavalo a ihany koa mety amin'ny alalana satria mamaky an'ity Petera ity a dia tonga sainany amin'izany hoe misy olona mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Parce que selon cette parole, il y a des gens qui souffrent selon la volonté de Dieu, mais le tactique du diable... Misy zavatra indray mahazo ny olona anankiray dia lasa ohatrany hoe hialany amin'Andriamanitra ny tanjony ary izay mihitsy nitetika adiny fahavalo amin'izao vaninandro farany zao. Il y a une situation qui se passe dans la vie d'un chrétien et le tactique du diable, c'est que cette personne puisse abandonner le Seigneur. Satria enonareo tsara ny zavatra nolazainy a hoe ataovy an'izao ny tenany asio mafy ny tenany fa jerenao fa hiala aminao io. Il a dit touche à son être et tu verras qu'il va s'éloigner de toi. Paikadiny fahavalo tsy miova hatramin'ny fahagola mandrakaka ankehitriny. Son tactique ne change pas depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Fa mila mitoetra zany rehetrarehetra zany raha lasiana bavy na fahoriana na aretina na inona mila mitoetra amin'ny finoana isika tsy mampiova atsika. Mais nous avons besoin de demeurer fermes et inébranlables, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Amen. Amen. Ovaranantsika ao amin'ny bokin'ny Thessalonianina. Allons terminer dans rehefa mamaky ny Thessalonianina indray a dans Thessaloniciens, et lorsque je lis ce livre, dia ohatra ny te aneo indray Paul comme si Paul veut montrer fa tsy safidy a ny fankatoavana que l'obéissance n'est pas une option. Fa ohatrany nametraka ny tenany eo amin'ny fahefana mihitsy Paul entiny hanambarana tamin'ireo Thessalonianina reto a fa mila mankatoy izy ireo a. Mais il s'est tenu dans une autorité en disant aux Thessaloniciens mba hitombo izy ireo. Dao nefa kitsika Thessalonianina voalohany a toko faefatra 1 Thessaloniciens chapitre 4 teny andininy voalohany au verset 1er. Ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araky ny handehananareo ihany a no hitombonareo bebe kokoa. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet écart de progrès en progrès. Amen. Et ceux qu'on remercie au Seigneur, ils ont marché conformément à cela. Mais Paul a appuyé au verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche.
misy didy nomen'Andriamanitra tsy didy ohatrany hoe lalàna tony tany amin'ny fanekena taloha akory. Il y a un précepte et un commandement que Dieu a donné. C'est pas comme la loi dans l'Ancien Testament. Fa maha-apôstôly an'ny Paoly apôstôly Mais Paul, en tant qu'apôtre, dia naka fahefana izy fahefana avy amin'Andriamanitra mihitsy. il a pris l'autorité qui vient de l'Éternel. Dia izao no lazainy hoe tsaroanareo ko fantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny tompo Jesosy. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Dia andiny fahatelo fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ohatra misy baiko mihitsy zany avy amin'ny fahefan'ny tompo avy any am-pon'ny tompo ho an'ny fiangonany ankehitriny. Comme s'il y a vraiment un précepte, une loi, enfin, depuis la... Fa izao izy ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mba hafantatra izay andin'ny faefatra azonareo mifanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Andin'ny fahadimy farany. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mba tsy saina hifetsin'ny rahalahy amin'izany fa ny tompo no mpamaly amin'ny zavatra rehetra, mpamaly amin'izany amin'ny zavatra rehetra toy ny lazainy sy nambarany taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana, koa izay manda dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanainy masina. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Tsy hinana an'izany amin'ny fahazarana, tsy sotro an'izany amin'ny fahazarana, fa misy fahavononana ty anatoko aty, ary vonona hiakitra ao aminao ao anatina fahoriana, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny zavatra maro izay mety ho atrehako, ao anatin'ny fakapanahy maro samihafa, dia vonona Jesosy eo. Ka lasana bavy miantso antsika tsiraray avy ny tompondray amin'ity fotoanandroany ity. Veritsika hatrany zany zany hoe je veux Jésus te ressembler. Dia afaka androtsika andray ny kapoaka sy ny mofo amin'ity maraina ity. Alléluia. Iran'izany hatrany tsika amin'izao fotoan'izao dia ok anao iran'izany ao amin'ny fanahy. Alléluia. Afahantsika tena manahaka azy. Afaka mandrotsika mandray ny mofo sy ny kapoaka amin'izao fotoan'izao. Ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher.
Alléluia. Eo mankasitraka feno anao izahay. Marina loatra zany iko zany androany tompo hoe tena tia hanahaka anao zay Jesosy. Androany mbola menao fahasoavana izahay. Afahanay mbola miray latabatra aminao amin'ny alalan'ity mofo ity ilay tandindon'ilay tenanao zay mivakivakiana. Tompo tena tsapanay manokana hoe fahasoavana zao. Ako tsy handray an'izao amin'ny mety fahazarana fotsiny izahay. Tsy hoe tsy maintsy handray an'izao izahay androany hinana an'ity mofo ity. Fa ao amin'ny ara-panahy tompo a, dia misy zavatra lehibe tokoa Andriamanitra ray. Satria niteny taminay ianao tamin'ity maraina ity. Ahafahanay tena mandinika, ahafahanay mamantatra hoe aiza ho aiza tokoa no misy anay Jesosy. Hoe manahoana sy manahoana izay tompo. Araka ny teninao tompo hoe tsy anamelohanay ny tenanay na hitsarana anay zany, fa ahafahanay mamantatra foana satria fa miakaiky ny fiavianao. Tena fahasoavana Jesosy no mbola omenao anay. Ahafahanay mahatsiaro hatrany, ary tena mbola mahatsiaro anao Kristy ilay mato anay, nanolotra ny ainao anay, famonjena anay. Dia ao anatin'izany tena araka ny teninao hoe banjina anao hatrany zay Jesosy. Betsaka ny zavatra mbola tena mila renoncenay eo amin'ny fiainanay. Betabe ny zavatra azo fizina mila hoentinay tompo. Raha mijory eto anaty anao zay androany, ianao ny mahalala anay tsiraray avy, ianao ny mahafantatra anay tsiraray avy. Ka raha hinana an'ity mofo ity zay androany Jesosy a, averitra ny etsinana an'ity mofo ity amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Tandindona fotsiny ity tompo, fa ny zavatra fantatro Andriamanitra ray. Avy aminao ny hery sy ny fahasoavana rehetrarehetra. Ahafahanay Andriamanitra tena mbola mikambana, mbola tafaray amin'izany fahafatesanao zany. Ahafahanay tena miseho communier an'izany Andriamanitra ray. Ka raha hinana an'ity mofo ity zay androany tompo, dia tena misy fanapa-kevitra raisinay aty anatinay aty. Manoloana ny fakapanahy, manoloana ny fahoriana mety andalovanay, manoloana ny zavatra maro amin'izao dianay miaraka aminao zao. Dia mbola hanamafy hatrany tompo hoe vonona zay Jesosy a, hiakitra hiaraka aminao. Andasy tokony mbola ho lavinay hatrany, ahafanay tena ho masina hatrany. Saotra anao zay tompo makasitraka anao hatrany izahay. Ndao hinana ny mofo androany lasiana bavy amin'izay toe-posy toe-panahy zay. Alleluia. Samy hinana ny mofo tsika androany. Alleluia. Raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny raha anao zay nalatsaka ao fanadiovana anay. Ity atananay ny tandindony zany androany. Izay atsapaina tokoa tompo hoe mbola miasa zany raha anao zany amin'izao fotoana izao. Mankasitraka tompo tena misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao. Ary fantatray fa mbola te hitahatra ny fananay ianao. Mbola te hampahery anay hatrany ianao tompo. Ahafanay ho tafajoro ary ho tafatoetra hatrany ao aminao. Dia misotro ny kapoaka isika androany dia mankasitraka ny tompony anatsika tsiraray avy ihany. Ny amin'izao fahasoavana lehibe dia mbola omena Andriamanitra sy anao zao. Raha eo mankasitraka anao izahay a, tena reconnaissant tanteraka envers anao zay tompo a, ny amin'ny fahasoavana mbola nomenao anay tamin'ity androandroany ity a, satria tena miaina amin'izany isan'andro tokoa zay tompo. Ny ahafahanay tafajoko teto amin'ny fanatrianao androany, na ahafahanay nideranao, na ahafahanay nandre ny teninao, izay fantatray tokoa hoe zavatra kisendrasendra fa zavatra efa planifienao, efa nomaninao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra ny momba sy tantana anay ary azo aminay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Samy asy toerantsika dia nandray filazana vetivety a. Alléluia.
mino fa tahin'Andriamanitra manokantsika androany a satria zay ny tanjon'Andriamanitra nitahina trano fanahintsika anatina fotoana tahaka an'izao. Aza diny ny fotoanantsika amin'ny asabotsy ho avy zao. Ina kay ny asabotsy avy zao kay? Misy inona ny asabotsy ho avy zao? Misy inona? Misy inona? Misy communion fraternelle eto a amin'ny asabotsy a ho avy izao a, dia manomboka amin'ny sivora sy sasany ihany fotoana eto zany. Ka fandaminana zany a dia ho an'ny vary a dia samy mitondra avy any an-trano isika ny vilia dia ny sotro a sy ny rano. Fa ho an'ny loka kosa ny kambanana ka afahana mividy an'le loka dia samy mandoa ho an'izay zakatsika moa zany e. Mino aho fa misy manantsika mihoatra ho an'izay tsy manana moa dia tena hoe tsy manana izy a. Fa ho an'izay manana afaka mandoa mihoatra dia afaka manantona ny tahina sy bakoly rehefa mirava rehefa aveo. Ao a mba manantona izy ireo rehefa aveo tsika zany a amin'ny fandoavana izay vola hividianana ny loka izay. Raha afaka manome mihoatra ianao dia tena mameza mihoatra. Tena hoe afahantsika manampy zany fanampy satria izay mahafiangonana antsika. Dia valo androany le izy a afahana metsena amin'ny herinandro iny a satria amin'ny sabotsika hoeto a amin'ny sabotsy herinandro zao. Dia filazana manaraka misy miandry karama ay dia ho an'izay mety mbola tsy afaka mandoa fa mety hoe mbola miandry karama dia miresaka amin'ny miresaka amin'izao rehefa aveo zany e. Ya, ok. Filazana manaraka misaotra ny tompo isika fa amin'iny mois de mai iny a dia isy mpanokon'Andriamanitra mivady a hamangy antsika eto a. Dia tsika tiaka mahafa ny tompo aloha an'izay a. Fandaminana le izy a dia miandry tsika aloha an'izay satria efa resaka le izy fa ao anatina fandaminana tsika amin'izao. Tsy ministera le izy a fa ancien mpanokon'Andriamanitra ihany le izy. Izy mivaly zany no avy eto a amin'ny volana mai iny. Tsy hay inona le daty a fa mampitomana antsika fiangonana ny amin'izay. Amen. Samy hivavaka anamboatra amin'ny fotoanantsika koa mba ahafahantsika tena hoe ho tonga maro a ao anatin'izay fandalovandreo a mpanokon'Andriamanitra mivady ireo a amin'ny fotoana io.